Manaraka ny Minisitry ny Fitaterana sy ny Famatarana ny toetrandro, Andriamatoa Ramonjavelo Valery. Izy dia manana ny diplôme PhD en management, nivoaka tamin'ny école des sciences de la gestion, Université de Québec à Montréal, Canada. Izy ihany koa dia manana ny diplôme MBA, Master en Business Administration, nivoaka tamin'ny Université an'i Moncton, Canada. Izy ihany koa dia manana ny licence en gestion d'entreprise, Institut national des sciences comptables et de l'administration des entreprises, na ny INESCAE. Izy moa dia efa secrétaire général ny fiadidinan'ny Républika teo aloha. Omenanao ihany koa ny fitenenana Andriamatoa Minisitra, hitondranao fohifohy ny mikasika ny asa sy ny vina hoentinao tanterana eo anivon'ny départementa ministérial sahaninao. Miarabanao ampanajana Andriamatoa Filoha, miarabanao ampanajana Andriamatoa Premier Ministre, miarabanareo mpikambana eo anivon'ny gouvernementa, miarabany vahoaka malagasy rehetra sy ny mpiara-miasa eo anivon'ny fiadidin'ny République sy ny fiadidin'ny primature. Ombako manana ny fisaorany izay efa natolotra ny kambana vaovao eo anivon'ny gouvernement tamin'ny fatokisana napetrakareo taminay amin'ny ministère izay adidinay. Hozaraiko anankidimy ny teboka ampahafantarana sy ny inona ny vina eo anivon'ny ministère ny fitaterana sy ny famatarana ny toetrandro. Voalohany satria anatin'le toetrandro sika zany dia isaoran'Andriamanitra raha ohatra ka hoe ny CIA lehibe amin'ny fahatongavany Fredy dia nanlefaka ny rivo-doza dia efa araka ny teneninao teo Andriamatoa Filoha efa amin'ny ora zao dia efa mivoaka anatin'ny kanalin'ny Mozambika. Dia noho izany anisan'ny fanamby anankiray napetraka zany dia ny fanatsarana ny foibe ny famatarana ny toetrandro na ametrahana ny centre opérationnel dia amatsiana fitaovana sy ny olona zay isana ny région telo amby roapolo koa. Zay ny anisan'ny fanamby anankiray zany napetraka eo anivon'ny famatarana ny toetrandro. Manaraka an'izay koa ny fitaterana lalamby. Raha mahafantatra ny zavatra miseho amin'ny FCE ankehitriny ny lalana mampitohy ny lalamby mampitohy ny fianaratsoa sy ny côte-est zany dia efa tonga ny fitaovana dia anafaingana ny fampiasana ny train io sy ny lalamby zay mampitohy faritra maromaro dia afahana hoe mivoaka amin'ny fahantrana sy fahasahiranany reo faritra ny côte-est reo. Dia efa misy an'le plana idina eo amin'ny fotiny ijery ny zava-misy tsy ahitana ny hoe ny vahaolana zany. Eo koa ny fametrana ny train urbain eto Tananarivo ny phase voalohany dia niaraka ny resaka niaraka tamin'ny teknisiana dia ahitana ny vahaolana mba ho tanteraka. Ny phase voalohana zany mampitohy ny amoronankonana sy ny garin'ny Sorano amin'ity taona ity alohan'ny volana Aogositra. Ny teboka fahatelo ny fitaterana an-tanety. Ao n'Andriamatoa Filoha efa nangataka anao hoe ny fametrana ny aire de sûreté, de sécurité et de repos dia amin'ity taona ity zany ho amaranana ny anankidimy. Ny atoato afaka atao fitokanana zany le ambala manakana dia misy anankidimy zany manerana nosy, ao bekopaka, ao lampokely, ao matsinjo, ao sakay sy ambalakininy. Reo zany ny toerana ametrana ny ASSR dia irana miasa miaraka amin'ny gendarmerie, irana miasa miaraka amin'ny ministère ny asa vaventy sy ametrana koa zany Andriamatoa Filoha sy Andriamatoa Premier Ministre garde routière. Garde routière zany dia efa nisy asa efa natomboka dia hotokanana amin'ity
deuxième semestre farafatarana. Ny fitaterana an-dranomasina ao ny fanadiovana ny lakan-drano ny mpangalana mampitohy ny tamatavy sy mananjary sy manakara, dia noho ny fanadiovana zay dia misy fanamboarana seranana ny mananjary zay ahafahana hoe mampiaina ny vahoaka zay miaina amin'ny fambolena dia afaka manondrana ny entana any Tomasina, satria ankehitriny betsaka ny vokatra ny mifaritra reny fa tsy afaka mivoaka noho ny lakan-drano mbola tsy afaka andanana araka ny tokony ho izy. Ao koa ny seranana ny eo anivony seranatsambo any Manakara, efa ela ny nandraindray ny vahoaka io, efa ela nandraisan'ny vahoaka koa ny serananatsambo any Manakara io dia misy fanadiovana, misy fanamboarana no atao afana zany hoe mamerina koa ny cabotage, afaka mitondra ny entana avy miala amin'ny Manakara dia mampitohy na any Menavaratra mandeha any Tomasina na Menatsimo mandeha any Fort Dauphin. Ao koa ny seranatsambo seranana kely apetraka Antsiraka. Le Antsiraka io amin'ny faritra ny Ananajirofo zay ampitohy ny tany lehibe zany hoe tanitsika Madagasikara zany amin'ny Sainte-Marie. Dia raha ohatra ka taloha hoe mety raha ny tatia Soaniaranivon 45 minutes nanovana le lalan'io dia iarana fantatra fa nisy fahafatesana maro tamin'ity amin'ny fitaterana ny olona reny dia ankehitriny dia ny vinavinaina latsaka ny 20 minitra nanovana io le fanoizana hoe fampitohy ny tany dehibe Madagasikara ty sy Sainte-Marie. Dia satria fodrafitrasa ilaina fa misy koa ny fametrahana ny politique nationale de transport maritime afahana hoe mampiroborobo n'io setra io. Farany fa tsy ny kely indrindra ny fitaterana anabakabaka dia anisan'ny ezaka lehibe dia raha namiasa amin'ny fanatsarana ny fitatanana eo anivon'ny Madagascar Airlines sy ny mpiara-miobinantika zany hoe nisy ny fitaterana rehetrarehetra zany dia jerena hoe ampitombo ny fanoizana sy ny fametrana amin'ny sidina maromaro mampitohy ny Madagascar amin'ny ivelany raha ohatra ka ankehitriny 700 ny fampitana amin'ny zavatra nitranga tamin'ny 2019 dia ezana tratra n'le 100% zay amin'ity taona ty dia misy paikady zany hoe ho apetraka amin'ny lafin'izay. Ao koa ny aéroport ny amin'ny efa misy asa natomboka ny ministère ny asa vaventy dia toizany ministère ny fitaterana dia io koa tiako marina fa ny ministère ny fitaterana dia vonina iara-iasa amin'ny ministère maro sambihafa satria fampiankina loatra ny asatsika, ao ny asa vaventy, ao ny fizahatany, ao ny ministère ny industrie, ao ministère ny fambolena dia antenaina fa ahazo enti-manana bebe kokoa raha ohatra ka take angatana ministère ny miandraikitra ny vola. Donc ministère ny aéroport ny amin'ny dia ao koa zany hoe satria ny fizahatany hoe anisan'ny mavelona ny Sainte-Marie dia natsaraina zany le balisage afana hoe miserana ny fiaramanidina zany amin'ny alina dia io tokony anaovana inauguration anatin'ny 3 volana. Zay amvangovango ny Andriamatoa sy Andriamatoa Premier Ministre ny vina sy ny lara-pahamena eo anivon'ny ministère ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro fa misy zavatra hafa koa no atao fa dia zay ny afaka atolotra Andriamatoa sy Andriamatoa Premier Ministre.